Yesus kemenaka anefa hividy farany amin'ny avatsika izay natsonony ray ody any aminy fanao amin'ny fampandrenesana manjo matetika ny hoe amin'ala eny lehibe no anambaranay aminareo avana mantsakaiza fa niava malalanay dia natsonony ray ody any aminy. Somary hafa ihany izay fitenenana izay rehefa tena diniana ka dia fomba moa ka dia atao amin'ala eny lehibe. Iny malahelo isika satria loatra ny navatiana kanefa izina hoe fanatson'ny ray ody any aminy. Olomody tsy ara-mafy ny fitenenantsika. Ody any ray izy ary ny ray miantso azy dia amin'ny alalan'ny lehibe mety milazana amin'izany tokony amin'ny kafaliana ary fianakaviana dia nahalala ny finotokolany dia hafaliana no nametana atsika menakavy amin'izao. Izao izika menakavy betsika nefa voalazo hatramin'ny nahalasana ny tompolazay nanao tsy ombelony olona tonga nanatrikendrazana ary tonga fankairirezana sy fanalana lahelo ho an'ny fianakaviana samy miteny samy milaza momba ny fantany momba ny tompolava hafa ihany mivady mahalala izay niaina niaraka taminy nandritra ny fotoana maro aveliko ndraiky sotrinydina madama rehetra izay marobe eo misoritenany fiangonana soritenany nonce soritenany fiangonana eran-tany nivekana amin'ny Tananarivo sy ireo sortena conférence épiscopale izay tratranto kambahafana ireo rehetra marobe zay tonga anofonanareo ary mivavaka manokana ho an'ny tompolava. Mino isika mino izay an'izao sorona masina dia raha tsika manolotra izao dia raisiny ray aingana any nilany any paradisany izy tokotsika izany ary miteny tompolava ataonareo menakavy fahatsirovanahy dia hoe amikafakina lalandava ao no Kristy ka ny afakina izany dia eo pahalalana fanatson'ny ray ody any aminy izy ho ia hoe olomody tsy ara-mafy ka ody any iray izy ka ary ny ray miantso azy ka zany mahafarotsika ampalana na dia ary nefala mety tanontry ny fahoriana izy. Voamarika ihany amin'izao vanim-potoana izao fa izy Andriamanitra tokana no mahay manamina izay miparitaka ary mamondrona izay voango. Koa mangatara mba tsy arovantsika rehetra eo ianareo ankohonana sy fianakaviana, ny fiangonana sy ny firenena fa mamy ny miaina miaraka amin'Andriamanitra ary hafaliana mandrakariva no iarahana amin'ny Kristy Zanahary Tomponay.